Amin'ny fifaliana lehibe indray no azosoana tokantranon-tsika ny amin'ny zaonio zao a. Ny ambasadeur ny Yahosoa Elia no mandroso ato tokantranon-tsika, mitondra ny fampianarana anarana faharoa indray tsika ny amin'izao fotoana izao. Dia amin'ny firavoravoana lehibe no iarahantsika indray ary miarahaba manokana ny dada malalaka Yayavaza izay mampitondra an'izao teny izao a, ary miarahaba manokana koa ny Yahosoa izay tompony fampianarana koa izay avy any amin'ny dada mala Yayava, ary dia voninahitra ho an'azy menaka. Dia mamerina ny fiarahabanantsika rehetra totokantrano, tena koa ny ambasadeur ny Yahosoa Elia no mandroso tokantranontsika indray ny amin'ny teny ety a. Dia mamerina ny fiarahabana an'izay rehetra mbola tsy nahiny ihany koa zany a, dia samota iny Yahosoa daholo. Narana faharoa ny fampianarantsika ny amin'izao ny izao, ary mitondra ny lohateny hoe ny anaran'ny Yayava dia novain'ny olombelona hoe Allah. Moa zany Andriamanitra ny Silamo izay alaza ao ny tsy mahalala, na hoe Jehova ho any Andriamanitry ny protestanta ny dikan'izay, ary hoe Yahvé ho any Andriamanitry ny katolika ny dikan'izay. Fa maninona moa zany izy io no novay? Dia zany ilay resatsika. Dia hatrany manome valiteny ary maverimberiko ty valiteny ty hoe nanararoatra ny atezeran'ny dada Yava ny olombelona, satria rehefa nanota ireo zanak'Israely ireo dia nanararoatra an'ilay atezeran'ny dada Yava izay nisy teo amin'ny zanak'Israely ny olombelona. Ina ny antony? Satria ny olombelona rehefa nahita hoe tezitra dada Yava tamin'ny zanak'Israely izay nanota teo anatrehany, dia nandrefa nanapa-kevitra dada Yava hikapoka sy hamely ary hamono an' zareo ary hisaraka amin'ny tanteraka. Ary nanomboka teo dia tsy nisy nafantatra ny dada Yava intsony ny zanak'Israely. Eny fatrany amin'ny anarany aza tsy fantany. Ka rehefa tsy fantany moa ny anarany izany dia mazava ho azy fa tsisy mahay intsony. Ary rehefa tsisy nafantatra intsony ny olombelona dia nanomboka teo amin'izay dia namorona ny anarany amin'izay ny olombelona rehetrarehetra. Tao ny katolika romanina nanomboka namorona ny azy koa, tao zany ny silamo namorona ny anazy koa. Silamo dia tena nisy namorona boky spesialy ho an'izareo mihitsy izy. Izay no nahatonga nanome an'ilay daty hoe raha ny fivavahana silamo ange ka taty amin'ny taona plus 600 taoriana l'an 0, nefa ny bokin'ny Israelianina, bokin'ny Jiosy, efa tany amin'ny moins 2000, moins 1900 tany ho any zany. Chiffre approximative moa zany, fa zany hoe milaza ny mahatranainy azy. Ny bokin'ny Mose zany dia efa tany amin'ny taona moins 1500, moins 1400 tany ho any. Chiffre approximative daholo zany, zany hoe daty manakaikaiky ny maro, satria fa ela loatra izy dia tsy hita intsony ilay tena hoe précis, tena daty précise mihitsy. Ka eo amin'izay sary izay dia milaza amintsika mihitsy fa efa boky efa taty aoriana daholo zany ny boky misy. Raintsika ny katolika romanina dia tany amin'ny tany amin'ny moins 100 tany ny tena nanjakanjakan zareo tao amin'ny faritry Israel, nanomboka nanjakazaka izy. Dia rarina zareo raha namorona, ohatran'izay koa ny protestanta koa namorona ny azy izy taty aoriana elabe taty koa izy mba namorona ny azy. Zany hoe samy namoromorona ny azy teny daholo zany, nanararoatra ny fisarahan'ny dada Yava tamin'ny zanak'Israely, satria tsy nahay niantsony eo Andriamanitra intsony ny olombelona. Dia teo ilay fanararotana ilay olombelona Israelianina izay resako izay, tsy afaka niantsony Andriamanitra ny satria ny ataon'ilay Andriamanitra ny Yayava, dia nanararoatra daholo namorona anarana ny olombelona, ary indrisy tonga hatrany amin'ny namorona boky mihitsy ny aza dia samy nanao ny azy zay. Ka ho azavaiko amintsika tokoa hoe tena nisy ve zany hoe tena tezitra marina ve tamin'ireto zanak'Israely dada mala Yayava, ary vokatra an'izay atezerana izay dia nisaraka taminazy dada mala Yayava. Rehefa nisaraka taminazy dia lasa tsy fantatra intsony ilay anarana. Daholo jerevantsika ny soratra masina.
jerevantsika ara ny soratra masina araka ny voalaza ao amin'ny tady afaka ampidirintsika zany teknisiana sady manolotra manamboatra ihany nareo ao anatin'izany sary tetra zany araka ny voalaza amin'ny boky ny Isaia toko voalohany misy angeny tao jerevantsika voalohany Isaia toko voalohany mikasika ny amin'ny hoe ny atezerany dada Iava tamin'reto zanak'Israely reto zany. Raha mamety zany dia mba somareketsaka kely zahay ao mety tsara. Isaia toko voalohany dia vakitsika manomboka amin'ny andininy faharoa avy hatrany zao ny vakitsika zany. Hoe eto zany tsika dia ahitany atezerany dada Iava tamin'ny zanak'Israely ary nanompo andriaman-kafa ry zareo ka izay mihitsy natezitra ny dada Iava ary nanao tsy mety izy. Zany hoe niantso andriaman-kafa reto Israelianina reto ary nisarahany dada Iava dia lozika be zany rehefa niala tokoa dada Iava dia miverina tamin'ny andriaman-kafa natsotsomo zareo izy ary hafa indray koa no niditra teo. Any hoe tena mampalahelo mihitsy ny sara mitranga amin'ity olombelona ity fa izay no tonga antsika nanome an'ilay daty mihitsy ny ambasadeur-ny Elia hoe ity nge ny daty dia jereo tokoa fa tena nialanareo ny anarana mahafaka amin'ny fahotana satria mantsy ny tena marina io Andriamanitra io tena tsy tia fahotana izy ary tena halany mihitsy n'izany fahotana zany, tena tsy mety aminy mihitsy n'izay teny izay. Nao vankitsiro ny Isaia toko 5:50 anomboantsika anazy aloha amin'izay resaka fahotana izay hoe tsy mety aminy mihitsy io fahotana io. Ka raha ianao zany mpanota ny fivavahanao miteraka anao mpanota ohatra mpanotanao rehefa tsy Iava ny antsoinao dia efa mpanota ianao. Raha vao miteny hoe Andriamanitra Abrahama ny Andriamanitra anao ka tsy Iava no antsoinao dia mpanota ianao satria io ny orizinal natsoiny Abrahama. Ka raha misy olona manova an'izany dia efa tsy Andriamanitra Abrahama miaraka aminazy lozika be nge zany. Na ianao koa ry comprendre an'izany hoe i Abrahama kosa ve tany amin'ny lamoiny 2000 tany ho any no nisy dia izy niantso hoe Iava tao anatin'ny bokin'ny Israelianina. Dia misy ve olona mamorona boky hafa teorian'ity dia mamorona anarana hafa izy miteny hoe Andriamanitra Abrahama ihany no antsony. Ahoana moa ny ampitombona an'izany kosa ny aminao? Na ianao ngita dia micomprendre hoe tsy marina ity sary ity. Ka noho ny amin'ilay tsy fahalalànareo no mahatonga ny Elia mampianatra ankehitriny hoe jereo amin'izay ny marina. Satria Elia ny raha namonjy dia tonga hamonjy ary tena hamonjy mihitsy ary manoro hevitrinareo mba ho voavonjinareo. Nao vaketsika ny Isaia toko 5:50 andininy voalohany sy ny faharoa rahantsika mijery tsy mamaky vonina ry dada Iava sy Josua. Endro ny tanany Iava tsy fohy fa mahavoanjy ary ny sofiny tsy lalidalaovana fa mahare. Fa ny helokareo ny hevitra mampisaraka anareo n'Andriamanitrareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy. Io zany no mazava be ny tena Andriamanitra fa io Andriamanitra io dia tsy mihaino ny mpanota noviana noviana ary tsy mety mifandray amin'ny mpanota ary tena halany mihitsy ary mandingana mpanota mihitsy ny ary moa izy io. Nketsika jery tena Andriamanitra fa dia hoarantsika araka an'izay mihitsy izy hoe araka ny bokyny mpaminany dao dia efantsika indray jery toko sy andiny hafa indray tsika tsy aloha hijery kely anankiray tsika aloha satria mampianatra dia tsy maintsy manomena ireo kotsiny hoe koa misy tenty mba hojerevantsika. Ao amin'ny Jeremia toko 4:9 dia andininy 7 sy ny 9. Jeremia 9 ka hatramin'ny 18. Jeremia 16 dia 9 ka hatramin'ny 18. 16 voilà. Netsika hijery an'ity teny ity indray. Jeremia 16 9 ka hatramin'ny 18. Fa izao no lazainy Iava. Io zany le hoe teny laza mihitsy hoe tena tsy manaiky zavatra tsy mety io Andriamanitra Abrahama io. Ohatra lehilahy iray manambady anankiroa na telo na efatra na dimy na folo na 20 na 30 efa fahotana zany amin'ny Andriamanitra Abrahama io satria ilay mpaminany faran'izay ny raha izay Israelianina satria hoe miaino ny tenin'ny mpaminany nareo dia ny mpaminany Israelianina farany dia
lay antsoina hoe Yahosoa. Mbola ampianariko antsika mihitsy moa anaran'ny Yahosoa io koa. Fa io ny mpaminany farany, tsy Jesosy zany ny anaran'izy io na Jésus. Non. C'est un faux nom zany. Anarana diso zany, anarana grika zany. Tsy mpaminany Israelianina zany Jesosy zany. Any amin'ny grika azy zany Andriamanitra ny grika zany. Fa ny mpaminany Israelianina farany Yahosoa no anarany. Zay. Ary zay Yahosoa zay mihitsy no namoaka fanambarana mihitsy hoe aoka ny lehilahy anankiray hanambady vehivavy anankiray, ary aoka ny vehivavy anankiray hanambady lehilahy anankiray, fa zany ny didin'io Andriamanitra Yahva io. Zay. Raha namboarina ozy ny olombelona dia lasy vavy no namoronany azy, ary lehilahy iray manambady vehivavy iray, ka ahoana moa zany nareo lasa manambady be dia be? Zay ny tenen'ny mpaminany farany hoe. Ary tsika tsy maintsy mihaino ny tenin'ny mpaminany Israelianina. Tsy mahazo mihaino ny teny ankoatran'ny mpaminany Israelianina satria mpaminany Israelianina no henoina. Amin'izay antsika rehefa avy eo fanao tsero hiditra amin'ity Jérémia 16:3. Jérémia 16:9-18. Fa izao no lazainy Yahva tompony maro, Andriamanitry ny Israely. Indro atsahatra amin'ity tany ity eo masonareo sy amin'ny andronareo ny feo mifaly sy ny feo miravoravo, dia ny feon'ny mpampakatra sy ny feon'ny ampakarina. Mandeha mankany amin'ny Israelianina zany le teny satria tezitra be dada Yahva. Dia tena ho atsahatra eto amin'ity tany ity izy eo masonareo ny feo mifaly sy ny feo miravoravo, dia ny feon'ny mpampakatra sy ny ampakarina. Ary raha ambaranao amin'ity firenena ity zany, dia zany teny rehetra zany ka hoy izy aminao hoe nahoana moa Yahva no milaza izany loza mafy rehetra izany hamelezana anay? Fa inona moa no heloka anay? Ary inona moa ny fahotanay izay nanotainay tamin'ny Yahva Andriamanitray? Dia ity ny valiny lazao aminy hoe noho ny nafizany razanareo ahy, hoy Yahva, sy ny nanarahany andriamanikafa sy nanompoany azy sy ny ankofany teo anatreny, ary nafoizany ahy ny tsy nitandremany lalako, ary ny tenanareo koa ary nanao ratsy mihoatra noho ny razanareo. Zany hoe sady manompo sampo manao tsy mety zany. Fa ianareo aza samy mandeha araka ny ditry ny fo ratsinareo avokoa ka tsy mihaino ahy. Ina ny hitranga ao amin'ny 9:12 ary ny faketsikely ny hitranga, ka dia horoahako hiala amin'ity tany ity ianareo, ho any amin'ny tany izay tsy fantatrareo na ny razanareo, any no hanomponareo andriamanikafa andro aman'alina, sady tsy haminda fo aminareo mihitsy aho. Zay ny zavatra nabary. Vokatr'ilay izy nanompo andriamanikafa dia nivadika tamin'Andriamanitra, dia tezitra io Andriamanitra io. Noho izany raha vao Yahva no anarany, dia io Yahva io tsy tia Andriamanitra fa fangaro aminy, ka hovanao ny anarany. Rehefa hitantsika zany fa Yahva no anarany, dia tsy azo atao intsony ny miantso hoe Allah, satria izay ny Andriamanitra Abrahama. Tsy azo atao intsony ny miantso hoe Jehovah, tsy azo atao intsony ny miantso hoe Yahvé. Ny katolika romanina sy ny protestanta moa efa nanala an'izay anarana izay, ary ny aiky izy fa diso ny anazy. Dia samy misy zany tonga saina izay mbola tsy mety ho tonga saina, fa mazava be ny ilay teny. Izay na tonga antsika nianatra n'ilay lesona tamin'ny voalohany hoe iza ny anaran'ny Andriamanitra Abrahama. Ka raha vao diso io anaran'Andriamanitra Abrahama io no ovainao zavatra hafa, efa mpanota ianao. Raha vao niantso hafa ianao zany dia efa klasy mpanota ianao. Tsy azo lavina zany fa teny marina ange zany. Rehefa tsy mino dia andany eno tsara ilay fampianarana larana voalohany, fa ho fampitohy moa tsy ny voalohany sy ny faharoa. Izay no mahatonga ny Elia manoro hoe teto no natonga nareo nanovany io anaran'io, zany hoe nisy nanararoatra ilay zava-nisy tao Israely. Nararotiny sasany ilay zava-doza nitranga tao Israel ny amin'ny adezeran'ny dada Yahva tamin'ny Israelianina, nisy nanararoatra ary dia novaina amin'izay zany anarana zany. Ka tonga eto ny zanaky ny tompon'ilay anarana, zanak'ilay Yahva, ilay misy miteny hoe nga misy Andriamanitra miteraka izany. Ka izay ilay tenin'ilay Andriamanitra Abrahama rehefa nandefa an'ilay mpaminany farany izy. Ka ny mahatonga ilay olona misy tsy mino an'izany mantsy, kefa diso hatrany amin'ny voalohany nareo, ny hainao ilay Andriamanitra tsy izy nareo dia lasa Andriamanitra tsy izy nampianatra nareo zavatra tsy marina, dia tsy nenonareo intsony ilay teny Andriamanitra Abrahama tary amin'ny bokin'ny Israelianina.
za zany mamerina foana hoe aleontsika miverina ny amin'ny boky ny israelianina foana amin'izay satria any israelianina io andriamanitra io fa tsy any hafa firenena andriamanitra ny israely raha vo hoe i abrahama dia israelianina ny tena mahay an'izay dia zareo i mose satria andriamanitra mose izy dia i mose manana ny bokyny atao hoe sefer torah efa nampianariko antsika koa ao anatin'ny sefer torah ny bokyny mose tsy azonao lavina mihitsy ary io sefer torah io tena ao anatin'ny teny jiosy io ny anarana hoe sefer tena teny jiosy mihitsy izany olo resantsika zay rehefa miditra amin'ny hoe mpaminany israelianina tsy maintsy orana dia voavoaka eto aminao koa hoe teny jiosy mihitsy nge ao anatin'ny lalàna jiosy nge zany teny hoe sefer torah zany anarana jiosy anarana bokyny jiosy zany eo mihitsymihitsy n'izany teny zany fa tsy hoe zany mamoromorona azy eto fa tena anarana fiantsoana ny bokyny jiosy ny to hoe sefer zany ary ny mpanoratra dia sofer na zareo soferimna zany aferatsika aminy izy iny fa tsy aloha dia mijery hoe ny fahotanao dia efa manomboka miantso andriamanitra tsy izy ianao rehefa tsy hahavanana tsonao dia efa andriamanitra tsy izy iny dikan'izay azay ny famarina ary mampanotanao sahady zay ary porofon'izany ianao manambady be diaibe raha olona ray manambady rosy telo sefatra na mijangajanga efa fahotana daholo zany ny fanompon'andriamanitra tsy mitovy amin'ny hahavany ianarany dia efa fahotana zany satria voaporofo mihitsy nytao milarana voalohany fa tena ianaran'io andriamanitra io dia iayava ary tezitra izy raha voanovaina io anarana io tezitra mihitsy ny izy ary nisaraka tamin'ny israelianina ary io fisarahana io mihitsy ny a no nararotin'ny sasany amin'izay reto olona tsy matahotra an'andriamanitra eto zay eny mahatonga na miteny aminareo olombelona amin'izao génération zao hoe raha nisinao tsy mety antany aloha tany aza manareo manaraka ny tsy mety maaraka aminazy raha misy nanao tsy mety antany aloha tany dia aza rahanao oka ianao tsy hipetraka ao am'plasiny hoe rehefa fantatra fa tsy mety dia mbola rahana ihany aza manao an'izany tsotra fa andro ny fahalalana zao aleontsika mihitsy ny fahalalana dia ny marina zay na tonga ny eliana ampianatra ry hoe iza le andriamanitra abrahama ka raha vao novainao zay iayava zay novainao hoe alana jehova na iave efa tsy mety na izy mety ho antsoina ihany fa reo moa zany no tena azo zany hoe bebe mpiantso reo zany fa be dehibe ny miantso akoatran'io dia trandefa mazava ny teny dada iava hoe tena tenanareo mihitsy ny tena tezitra aminareo mihitsy moa zany zay teny dia noke jevatsika fa ianareo samy mandeha amin'izay araka ny diky ny fo ratsy ny rovokoa ka tsy mihaino anareo ka dia oroako hiala amin'ity tanyty nareo ho any amin'ny tany zay tsy fantatra zareo na nyrazanareo ary any ho anymponareo andriamanikafa andro amanalina ary tsy hamindra fo aminareo aho tena dada iava mihitsy zany no teny hoe aminompo andriamanikafa amin'izay ny afaranareo io amin'izay forona amin'izay ny andriamanikafa be dehibe tsioko namoron'andriamanikafa amin'izay ny olona hoe anompo andriamanitra na ny israeliana raha tratrana izy koa dia jerentsika ny israeliana fa ny israeliana nge zao mihinona zany jehovah jesosy zany inondro zareo ane zany nefa dia andriamanitra ny grika be zao dia inondro israelianina samy manaonao foana dao zao ny olombelona rehetrarehetra eto ambony tany am'izao tsika miteny zao zay ny antony nandefasan'ny dada mary ayava naniraka ny elia hoe andana avy reny ny olona itoditra satria ho avy ny loza aorinany elia dia loza matsiravina amin'ity taninareo ty ary efa mandeha zany loza zafatry hoe ho avy miara mandeha amin'izao elia mitory aminao zao mandeha zany loza mamelanareo zany ary hotratra amin'izay nareo dia aza mitady solution fa manatona ny elia fa aty amin'ny elia ny lakle marina zay aty amiko aty ny lakle rehefa te vojery anao dia manatona ny elia mazavabe zany dia ndao ary avy toy antsika koa indro avy ny andro iava zay tsy anaovana intsony hoe raha velona koa iava zay antona zanak'israely niakatra avy tany Egypta fa izao kosa raha velona koa iava onisy teo zay antona zanak'israely niakatra avy tany amin'ny tany avaratra sy avy tany amin'ny tany rehetra zay nandroany azy tena nivadika ny tantara zany zay antona zanak'israely niakatra avy tany amin'ny tany avaratra indray sy avy tany amin'ny tany rehetra
fa ampidiko ho any amin'ny tany zay nomeko ny razany. Izany hoe horoahana ny zanak'Israely ny dikan'izay ary ho voaroko ao amin'ny taniny izy ary lasany amin'ny avaratra any amin'ny rehetrarehetra manerana azy ho tontolo zao. Dia io tokoa ny zanak'Israely fa tena voaroka tanteraka mihitsiny a. Tsy misy afaka mamaly an'izany ny zao tontolo zao fa tena voaroka ny zanak'Israely. Inona moa izy ireo le naverina tamin'ny taona 1822 tamin'ny taona 1822 izy zanak'Israely vao naverina tamin'ny taniny. Araka ny tenin'Andriamanitra hoe raha verina koa hiavaka hamerina ny zanak'Israely hiala avy any farany avaratra sy hiala any amin'ny tany rehetrarehetra. Izany hoe fahampodinan'ny Israeliana hiverina amin'ny taniny zany no fahavianany iny eto indray. Izany hoe tena nyroahany dada hiavany zanak'Israely ary tena ho avy nefa ny fotoana miarinana anazy. Efa niverina azy ireo tamin'ny taona 1822. Saingy mbola misy jiosy be deaibe any ipetan-dranomasina any fa tsy ao Israely. Reny ilay anisan'ny tadiavin'ny Elia mizotsika amin'ny teny zao hoe niverena ianareo fa nanao ny tsy mety any ianareo e. Izany mahatonga anareo voaroka io. Dia mbola sy tonga saina ihany ve ianareo? Ry Israely ihany, ry hafa firenena mba tonga saina daholo. Dia nitsoisantsika ihany ilay teny fa za moa dia tsy maintsy manaratra antsika foana. Izao fa ho ampidiko any amin'ny tany izay nomeko ny razana izy. Indro izao aniraka mpanovo maro hiava izay hamovo azy. Ary rehefa afaka izany dia aniraka mpihaza maro izay hihaza azy any an-tendrombohitra sy ny havoana rehetra ary eny antsefatsefaky ny aram-bato. Mpamovo moa zany ty zany hoe zany mpamovo zany ngamany hoe mpanenjika ve dikansa tsy dia tsotra le teny gasy mpamovo zany zay. Zany hoe injehako mihitsy nareo izy dada hiavary tsy amelako mihitsy ireo raha tsy potika. Fa ny masoko dia mijery ny aleny rehetra ka tsy miafina amin'ny tavoko mihitsy zany. Ary tsy takona amin'ny masoko ny elony. Alohan'izany nefa dia ho valiko avy sasaka ny elony sy ny fahotany noho ny nandotoan'ny taniko dia ny namenoan'ny lovako tamin'ireo fatiny sampony sy ny fahavetavetany ireo. Tezitra mihitsy ny dada hiava raha izay ny fahafatiny sampony mihitsy. Atezerana nge zany. Zany hoe samposampo fatiny samponareo toy ny entinareo aty. Ohatr' izany nanompo Andriamanitra tsy izy ny zanak'Israely. Ratsy be ny zany. Za tena mampitodika ny sainareo rehetrarehetra ndao tsika hitodika. Fitiavana anareo zao. Andriamanin-kafa daholo ny antsoinao rehefa tsy hiavany antsoinao. Andriamanin-kafa io ary mendrika no potehana koa ianao. Dia izay no mahatonga ny hoe ho arantsika amin'izay hoe nanomboka teo satria roany dada hiavany zanak'Israely tsy nisy nahay ny antso anazy tsony. Izay ny hafarany no ny amin'ity andriamanin-kafa natsono zareo ty. Tena tsisy nahay ny antso anazy tsony. Indray tsy efantsika amin'izay ny tena Andriamanitra hoe tsy misy mahafantatra azy tsony ny olona dia ny zanak'Israely. Foana hatrany amin'ny famonjena ho an'ny zanak'Israely. Isaia toko fahaenina. Vakitsika indray ny Isaia toko fahaenina manao koa mendinin'ny fahasivy. Io vakitsika. Hoy izy mandehanaka nazao amin'ity firenena ty hoe mandrenesa mandrakariva ihany ianareo ka nefa aza mahalala. Mijereva mandrakariva ihany koa ianareo nefa aza mahafantatra. Ataovy adala ny fon'ity firenena ity ary ataovy lali-dalovana ny sofiny ary ataovy mikipy ny masony. Fa andao ahita ny masony dia andre ny sofiny dia alala ny fony dia hibebaka izy ka ho sitrana. Eto izany ny tenin'Andriamanitra dia efa nametraka mihitsy hoe ataovy adala ny fon'ireo olona reo. Rehefa avy ny menimenina izany dada hiava hoe ho aripako nareo fa tena nanompo sampo nareo. Niantso Andriamanitra tsy izy nareo. Nanao ny adalana faratampo nareo. Dia namoa izany raha tsy efa manao no foana daholo koa nareo. Rehefa tsy hahiavany na tsoanao dia efa manompo sampy ianao dikan'izay. Profon'izany efa ny alamy katolika romanina sy ny protestanta ilay anarana hoe Yahvé sy Jehovah. Fa misy mbola tsy nanala ny azy. Aty izy manana boky hafa mihitsy fa eo nefa ny tena mipetraka hoe raha tsoinao ny Andriamanitra Abrahama mahina tsy hahiavany ny tsoinao. Fa ny tena mipetraka aminareo izay miantso Andriamanitra koatra ny hahiava io. Satria ny rahantsika nijery mihitsy ny originalina ilay anarana tao amin'ny bokin'ny Jiosy
niraisika mihitsy ny hoe raha ny bokyny jiosy dia tany amin'ny taona moin 2000 sy ny hoe 1500 tany any bokyny i Abrahama sy Mose, fa raha ataontsika hoe raintsika eto ny boky hafa raha ny bokyny Silamo taty amin'ny taona plus 600 ty izy ary ny tokony ho arahantsika. Tena hoe tena mila mipetraka maso tsy miangatra sefo tena be fitiavantsika hoe tena hoe raha tena nompon'ny Andriamanitra Abrahama maro ianao izy ny tokony ho arahana. Ny teny tany aloha tany ve zay teny Abrahama mivantana sy teny Mose mivantana ty izy mianakareo na hitana azy voalohany iny sa le tenin'olona taty oriana taty zay taty amin'ny taona plus 600 ty no tsara tsy miangatra tsika, na ny teny tao amin'ny katolika romanina sy ny protestanta fa saingy zareo efa nanalany azy. Fantahina mipetraka mihitsy izay fa zay hoe tonga Elia hamonjy sy hanavitra, mbola tsy ndiko mafy aminao mihitsy izany teny izany hoe hamonjy sy hanavitra zany Elia zany, solo tenan'ilay Andriamanitra Abrahama Yahva ny raha namonjy ny olombelona ampafantatra ny olombelona hoe tena ny adalana nataonao mbola anao adalana ihany ve anao dia ho fay ohatra ny Israely ihany, fa tena ny faiziny io Yahva io tsy nge ny Israely ihany ianao ve mitady famaizana ohatra nazo anazy. Fa ny tena petrako aminareo rehetra zay mandray azy manerana an'izao tontolo izao. Elia mametraka fantena aminareo olombelona eto ambonin'ny tany dia eto amin'ity planeta terre nareo ity ianareo olombelona mbola sahnareo ve nimbazimba an'io Andriamanitra Abrahama fa fanazimbazimba anazy ny fanovana ny anarany. Raha Yahva ny etsomy Abrahama anazy azo ovaina tsony zay fa manimbazimba ianao ro vovanao zany, ary raha Yahva ny etsony Mose anazy mbola manimbazimba koa anao raha ovainao zany satria mpaminany lehibe anankiroa ngery hoe niaraka tamin'ny Yahva. Ka ahoana moa anao ny anazimbazimba ny anarany io ovainao zavatra hafa ny izy dia amoronanao zavatra hafa mihitsy ny izy, tsy matahotra ve anao? Aza miantso any Andriamanitra Abrahama anao rehefa zavatra hafa ny antsonao fa tsy mety tena tsy mety ary milaza aminao fa tena tsy mety fa ifandonanina amin'izay ianao dia ianareo. Fa Andriamanitra Abrahama zany tsy azo sangina mihitsy zany, Andriamanitra zany ary tena izy zany ka mamerina ny sainareo olombelona mihitsy ny hitodika any amin'ilay tena hoe mba jerevo amin'izay ny marina. Fa ny zanak'Israely izay niaraka taminy rehefa nandika ny teny sy naniotra anazy ary niantso Andriamanikafa hatrany dia tena nataony fay mihitsy. Hitantsika tsara fa tena voaroka anie zareo ary tena fay anie zareo lasa niparitaka manderan-tany ange zareo ary tena fay izy. Hitantsika tsara zao nanaovany Hitler anazy tamin'ny taona ady lehibe nisy tany aloha tany ireo tamin'ny ady lehibe faharoa nga mitsaikona voalohany faharoa tamin'ny jio Hitler anazy tamin'ny ady lehibe faharoa. Zava-doza mihitsy anie anjarantsika ny mieritreritra amin'izany sary rehetrarehetra zany hoe tsy mamela masana io Andriamanitra Abrahama io rehefa tena tezitra ary tena tezitra izy zao satria ahoana moa ny anarany kosa raha natsoina hoe Yahva tany aloha tany. Ary zareo ary rehefa mihira dia manao hoe Alleluia dia zany ihany anarany Yahva ny dikan'izay. Ahoana moa lasa miovana izy tokoa hoe lasa hoe Allah, lasa hoe Jehova, lasa hoe Yahvé, ahoana moa natao an'izany kosa izy tena tsy mety kosa ne zany. Ary profon'izany tsy misy afaka fahotana ny olona nefa ny eo Andriamanitra io tsy tia fahotana mihitsy io. Io ny vakitsika tao amin'ilay Esaia 5:50 voalohany sy ny faharoa hoe ny tanany avady dia tsy feo fa mavonjy ary ny sofiny tsy ladalovina fahamarita. Fa ny elikoreo ny hevitra mamisaraka an'Andriamanitra nareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo dia tsy miaino anareo izy. Izany hoe io Andriamanitra Abrahama io zany dia miantso anao mihitsy hoe tsy hainao mpanota zany izy. Raha vao novainao io anaran'io dia efa mpanota ianao ary izay no nandringana any amin'ny Israely ihany. Raha vao novainao io anaran'io dia efa nanota ianao satria ny teny ny mpaminany Israely ihany hoe ny voninahitro tsy meko ny hafa mihitsy ka tsy ekeny io Andriamanitra io mihitsy zany hoe anarana ovaovaina izany. Raha vakitsika ny boky ny 10 Jiosy raha niresaka tamin'ny Israely ihany izy tamin'izay fotoana izay ka nanome ny fanekena voalohany izay nifanaovany tamin'ny zanak'Israely dia izao ny voalaza ny lana hoe aza manana Andriamanikafa fa izao rery ihany.
zay ny voalaza ao anatin'ny didy folon'io andriamanitra io mena zanak'Israely. Zany hoe tsy ekeny mihitsiny zany isy andriamanitra hitobily anazy any na hovainao ny momba anazy. Rehefa iaiavanao anarany dia iaiava hatramin'ny farany. Zao vaketsika amin'ny bokin'ny Exodosy, Exodosy toko fa 20:1 sy ny 4 ary ny 7. Dia nilaza zao teny rehetra zao Andriamanitra ka nanao hoe ty le tenin'ny Mose ty a. Ary raha vao mino any Abrahama ianao dia mino any Mose satria Mose sy Abrahama mitovy. Andriamanitra indray naniraka anazy mianaka. Ary raha vao mino any Mose ianao dia mino any Abrahama dia mino an'ity tenin'ny Yahva ty, le Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Mose. Fa izao ny tenen'ny tato. Dia nilaza an'izao teny izao izy ao amin'ny bokin'ny Sefer Torah Jiosy. Araka ny Exodosy toko 20 hoe Shemot chapitre 20. Shemot moa zany dikany Exodosy amin'ny teny Hébreu. Izao ny hava-Andriamanitrareo izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta tamin'ny trano nandevozana. Eo moa zany dia efa nametraka ny définition io Andriamanitra Abrahama io fa io Andriamanitra io dia nitondra ny zanak'Israely nivoaka avy any Egypta tao amin'ny trano nanandevozana anazy. Apetraka aminareo rehetra izay miantso ny Andriamanitra anareo any nareo hoe nareo ve ilay andevy tany Egypta sa ny Israely any? Manontany tena daholo amin'izay rehetrarehetra na malagasy io na anglisy io na frantsay io na afrikana io na arabo io na sinoa io na japonais na amerikana hoe ianareo ve ny voalaza tamin'ity teny ity sa hafa? Dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa ilay Andriamanitra dia tao amin'ny Israelianina mihitsy no niasa araka ny tenin'Andriamanitra Abrahama tamin'ny Mose hoe izao no hiava-Andriamanitra ao izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta tamin'ny trano nandevozana. Raha ity teny ity zany dia mazava fa izay andevo no miaraka aminy ka andevo tany Egypta. Ka ianareo ve mba andevo tany Egypta? Ianareo rehetrarehetrareo ve mba nisy andevo tany Egypta? Fa izaho manokana aloha dia milaza fa tsisy andevo tany afa-tsy Israely rery ihany ny andevo tao Egypta. Araka ny voalaza ny tenin'ny Andriamanitra ny Abrahama ary ny soratany dadabe Mose. Fa i dadabe Mose izay tena mpamina an'Andriamanitra dia niteny fa io Andriamanitra io dia nitondra ny zanak'Israely niala avy any Egypta tao amin'ny trano nandevozana. Raha amin'ny andininy 7:20 mantsy ny Exodosy 19:1. Tamin'ny volana fahatelo taorian'ny ialany zanak'Israely tany amin'ny tany Egypta dia tamin'ny andro zany no natongavany tany amin'ny efitra Sinay. Ao amin'ny efitra Sinay zany zareo amin'io, zareo Israelianina zany. Dia tao amin'io efitra Sinay no nanomezany dada Yavan'ny didy folo an'zareo any Israelianina. Dia reto Israelianina reto zany satria ilay nivakiko tao amin'ny andininy fa ao amin'ny toko 9:20 teo. Reto Israelianina reto zany lay andevo tao Egypta dia ireo ilay nentina nivoaka. Io izy ny dada Yava hoe izaho no Yava-Andriamanitra ao ilay nitondra anao avy any amin'ny tany Egypta nivoaka avy ao amin'io trano nandevozana io. Mazava zany fa ny mahafantatra an'io Andriamanitra io dia ny Israelianina. Noho izany tsy maintsy ny boky ny Israelianina ny jerevantsika ny momba azy. Fa tsy azy hoe ary amin'ny boky tsy fantatra ary. Ka misy teny hoe izy io mba mahafantatra an'io Andriamanitra io fa nisy ny teny tamina, resaka tamina, nisy ny seho tamina. Aza miditra amin'izany fa ny teny mariny Abrahama kosa dia misy mazava hoe izao ilay Andriamanitra Abrahama ilay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta. Nihetsoana zany Andriamanitra Abrahama zany Yahva nihetsoana taminy ao amin'ny bokin'ny Jiosy. Dia izay no tonga amin'ny teny hoe io anarany Yahva io dia misy an'izao teny izao ao amin'ny andininy 7. Aza manana Andriamanitra fa izao Yahva ihany. Zarery zany no Andriamanitra ao Yahva no anarako dia aza asiana Andriamanitra hafa intsony akoatrana mazava-be izay. Eto zany Elia dia miteny amintsika mihitsy hoe aza miantso Andriamanitra hafa intsony ianao fa ny anarako efa hainao Yahva no anarako. Ka aza miantso hafa intsony ianao. Nanina nefa nareo ny antso hafa? Dia misy mantaiza moa le antsonareo? Dia samy mandinika. Aza efa nanome santionina ny teo. Misy hoe miantso hoe ala. Tsy izay ny anaran'ny Andriamanitra araka ny voalazan'ny soratra masina any Jiosy. Misy miantso hoe Jehova. Tsy izay ny anaran'ny Andriamanitra io araka ny voalazan'ny soratra masina any Jiosy.
bokyny Abrahama sy bokyny Mose sy afiatoran'ny Jiosy. Misy miantso hoe Jehovah tsy izay ny anarany io a, misy miantso hoe Yahvé tsy izay ny anarany io. Fa ny anarany niantsony ny Abrahama azy sy niantsony Mose anazy dia mazava be hoe Yahveh. Zay. Nafantatra azy tsara mihitsy zany Abrahama zany. Nafantatra azy tsara mihitsy. Andriamanitra Abrahama izy. Andriamanitra Mose izy. Fa i Mose moa tena nizingizina mihitsy ny amin'ny fahalalana azy. Tena fantany tsara mihitsy. Satria raha miteny hoe Andriamanitra Abrahama dia mahafantatra azy Abrahama. Andriamanitra Mose dia mahafantatra azy Mose. Iza ny anarany? Yahveh no anarany. Dia ahoana nefa nanao nanova? Fanontaniana apetraka aminao nanina ianao nanova? Iza no teny taminao ho vao io? Iza no teny taminao hoe hovainao io? Fanontaniana apetraka aminao rehetrarehetra mihitsy izay. Fa tsy moramora mio Andriamanitra Abrahama izao zahatra nataonao zao. Satria efa teny izy hoe aza manan'Andriamanitra kafa fa izarery ihany. Ary namafetsina izany tamin'ny boky mpaminany araka ny tenin'ny mpaminany ary boky nisy afaka itsika miaraka indray boky nisy ahy. Dia manasanao foana miantso anao anaraka an'ilay teny Isia 48 11 48 11 48 11 izao ny voalaza. No ny tenako, eny no ny tenako ihany naovako an'izany, indrisy lotoina ny anarako fa ny voninahitro kosa tsy omeko ny hafa. Tena lotoina mihitsy ny anaran'ny dada Yahveh. Lasa novainareo. Raha Yahveh no tokony hiantsona azy, mandiny teny ianareo nanina ny novainareo anarana io. Fa efa navy aiza? Iza nanomenareo an'io? Valy teny menanao a ny adverseran'io Andriamanitra Abrahama io nanomenareo an'io. Ilay natonga ny dada Yahveh tezitra foana hatramin'izay. Ary vokatry ny atezera ny dada Yahveh amin'izay a, teo amin'izay nareo nanararoatra. Rehefa tezy dada Yahveh dia nisitaka tamin'ny zanak'Esy, tsy nety niaraka tamin'ny ntsony a. Teo amin'izay nareo a ny olombelona tena nampalahelo mihitsy ilay zahatra niseho. Nalain'izareo amin'izay dia namorona anaran'Andriamanitra amin'izay izy. Teo daholo ny nivoahan'ny anarana be dia be natsoinareo olombelona. Oka daholo ny karazan'Andriamanitra be dia be. Indrisy mampalahelo. Izany hoe nararotin'ny sasany ilay fisitany Yahveh malala tamin'ny zanak'Israely, Yahveh ilay Andriamanitra Abrahama, ilay Andriamanitra Mose. Rehefa niala tamin'ny zanak'Israely izy fa tezitra dia nararotina amin'izay ilay fialana. Satria tsy nahafantatra azy intsony ny zanak'Israely, dia nararotina koa ilay tsy fahalalana, dia novaina amin'izay ilay hoe Allah, Jehovah, Yahvé sy ny maro samihafa izay tsy voatanisy. Misy mamorona be dia be any. Fa reo moa no tena malaza reo dia izay natonga ny hoe tia ny santionany ity. Fefa be dia be izany ankehitriny. Mampalahelo. Mendrika ny potehana izao tontolo izao. Ary tena rary ny raha ho potehana amin'izay nareo. Rary. Izany hoe efa iza moa zany mianatra amin'ny teniteny takan'ity. Ity natao hoe zandry ny Yahoshua, ilay iraka ny Yahveh, ilay misolo tena n'ilay Andriamanitra Abrahama, Yahveh no anarany. Ilay nambaninareo sy nataonareo tsinitsininy, ity izy ity. Tsy matinareo zany anarana zany. Olombelona ihany nareo ka mipetratra. Fa ny tompony aina no miresaka aminareo. Ary ny tompony fanahy. Tsy moramora zao nataonareo zao. Naninona nataonareo an'izao ny Andriamanitra maro? Manao revitra ely aho hoe rehefa tsy teo rigana, raha tsy teo aripaka, verena amin'ny Yahveh nareo. Fa tsy misy manam-pahefana amin'ny teny tany fa tsy Yahveh rery ihany. Izy ny Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Mose. Manolo anao hitodika anao riverina. Mba tonga izay. Isia toko fa teny moa zany 4:20 no vakentsika. Isia 64 hoe
nanomboka tsy misy niantso narany dada iavantsony ny olona satria tsy afaka miantso narantsony satria tsisy famonjeny intsony ny zanak'Israely. Tsy misy afaka miantso ny anarany. Esias 64:6 tsy misy miantso ny anaranao na mifohy fikitra aminao fa efa nanafina ny tavanao taminay ianao ka nandevona anay noho ny amelokay. Tsy afaka miantso tsony ny anarany dada Iavà ny olombelona dia ny Israely ihany. Tsy misy miantso ny anaranao tsony na mba hifoha maraina ka hifikitra aminao. Ina ny antony? Nafeny dada Iavà ny tavany ka tsisy afaka miantso azy, tsisy afaka miresaka aminy. Zay ny zava-misy zay. Nampalelo ilay tantara. Tena nampalelo mihitsy. Ohatsika hijery tenin'Andriamanitra fa vokatry ny atezerany dada Iavà aza dia mbola nitoy ihany ny teny hoe tsy nahafantatra azy tsony hatrany amin'ny zanak'Israely. Zany hoe vakitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Jeremia 4:1-2. Jeremia 4:22 dia miara-mijery indray izany tsika zay. Jeremia 4:1-2. Inge vakitsika ny teny. Jeremia 4:22. Fa adala ny oloko, izao tsy mba fantany, tsy fantany intsony dada Iavà. Zaza tsy misy saina izy, tena tsy misy saina intsony. Very zany ny fahalalana ny dada Iavà, sady tsy manam-pahalalana. Raha ny anao ratsy dia endry izy, fa raha ny anao soa kosa tsy fantany intsony. Mazava zany ny teny eto fa tena tsy mahafantatra ny dada Iavà intsony ny zanak'Israely. Teo ilay nararotina amin'izay. Ary ny zava-doza azy, raha sendra misy miantso ny anarany dada Iavà dia nitenenina hoe aza miantso an'izany intsony fa so maty eto ny hafarany. Maty mihitsy ny hafarany. Raha vakitsika ny bokin'ny Amosa 4:9 angamba izay ndao vakitsika izay. Amosa 4:1-7. Vakitsika kely amin'arany Aosoa. Amosa, izao misy an'izany Amosa zany. 4:1 dia manomboka amin'ny 7. Hoe teto no nahatonga ny olona nanararoatra nanovany eo amin'izay dia ny olona tsy matahotra ny eo Andriamanitra Abrahama mihitsy. Amosa 4:1-7 ka hatrany amin'ny 10. Ary raha misy folona sisa ho an-trano iray dia samy ho faty ireo. Io zany ilay ozina hoe ho ataoko maty mihitsy nareo androany, ho enjehako mihitsy ireo dada Iavà, vonoko nareo. Ary ny havan'izay matina izay mandevona azy dia ambetany faty ka dia tondra azy hiala ao an-trano. Hoe avoaka zany ilay faty zany satria maty ireo. Dia hiteny amin'izay ao anaty trano hoe mbola misy ihany va ato aminao, zany hoe mbola misy olona maty ihany eo. Dia hoy izy hoe tapitra, dia ho valiana hoe manginona re fa tsy tokony ho tonoina ny anaran'ny Iavà. Hoe aza tonoina ny anaran'ny Iavà fa raha vao tonoina io dia maty eo indray tsika. Zany hoe tena tsy misy fahefana hiantso ny anarana intsony fa tena lasa danger de mort no miantso anazy. Raha ho an'ny zanak'Israely, nanomboka teo ny Israeliana ilay tsy nahafantatra azy intsony ary tsy nahalalana azy intsony. Ary tamin'izany fotoan'izany tokoa dada Iavà no nanao ny lehilahy asa hoe ny oloko hafantatra ny anarako dia izay hitenenako hoe ity aho. Satria ny Israeliana efa tsy afaka fantatra intsony noho ny amiatezerany dada Iavà dia nipoteny mihitsy ny fahalalana azy ka vita ny dada Iavà hatrany amin'ny naniraka Nebokadnezara hanapotika ny tempoly izay misy azy. Vita ny hatrany amin'ny fanapotenana ny tempoly noho ny amiatezera. Ka rehefa tsy teo potika ohatra nanjony Israeliana, petra tsara ianao. Aza miseho anao mahery ianao no miseho matanjaka ianao fa tsy matanjaka zany ianao. Olona ihany ianao fa tadidio ary lehibe ilay mibaiko ny sainao. Fa ny foroniny ianao Iavà ny namorona anao. Ilay dada malalako, dadan'ny Elia zany. Ilay naniraka ny Eliako. Dada izy ve Andriamanitra ve tsy atao dadako aminy? Dady fanajana anazy zany. Ary marina zany. Zay ny zavatra misy zay. Ka inona ny sary mipetraka zany amin'izao tsika miteny izao. Fa raha ny sary mipetraka dia hoe rehefa tsy afaka niantso an'io Andriamanitra intsony ny zanak'Israely ary tena
tafasaraka tamin'ny dada iava araka ny teny hoe indro ny tanany avatsy fifa mavonjy ary ny sofiny tsy ladalovana fa mary fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo ny andriamanitrynareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka tsy miaino izy. Izay teny izay dia porofo mitohaka amin'ny tendantsika fa tsy mety miaino mpanota io andriamanitra io. Zany hoe raha vao novainao io anarana io efa mpanota ianao ary tsisy andriamanitra miainanao zany io. Tsy miainanao zany io andriamanitra Abrahama io, reraka ao fotsiny na miantsomantso tabataba anao zo fihetsiketsena maketsy maka io fa tsy miainanao zany io andriamanitra Abrahama io zany. Lany andro eo fotsiny ianao. Fa raha andriamanitra tsy izy dia miaino anao. Fa nazafaiko anie ary io ngery natezitra ny dada Iava. Io no natezitra anazy. Ny fiantsoan'andriamanitra tsy izy natonga ny atezerany. Dia zao nefa samy antro andriamanitra tsy izy daholo nareo nefa manomy andriamanitra Abrahama. Aza manontolona le andriamanitra Abrahama na andriamanitra Mose rehefa tsy teny hoe Iahavaly anarana fa tsy izy daholo ny ankoatran'izay. Tsy izy. Kategorika mihitsy ny Eliam teny fa tsy izy. Ary rehefa tsy izy dia tsy izy. Ianao mila mieritreritra sy mandinika amin'izay manaraka marina fa tsy ianao mbola iziriziry amin'ny zavatra tsy mety ataonao. Samy tonga sainy. Fanavotana fanahy fa tompony fanahy io Iahava io. Ary izy nilaza fa ny fanahy izay manota dia ho faty. Rehefa teo faty izany ny fanahinao mipetraha ihany amin'io anarana tsy izy io ianao. Ezekiela 7:20-24 hoe ny fanahy izay manota, izany ny fanahy izay mbola miantso andriamanitra tsy izy dia ho faty. Ary rehefa natoroka anao ny antony tonga ny anarana nipotra, rehefa nanomboka tezitra io dada Iava io dia niova izy indao no jevantsika koa ilay hoe ny fanahy izay manota no ho faty dia ny anankiray ilay hoe ny rano mihitsy Nebokadnezara nandoro ny tempoliny. Mampatsifika anazy teknisiana na somary adiniky kely zany izay sarge. Dao tsy aloha jery an'ilay hoe Ezekiela 18:4 zany no vakitsika voalohany. Ezekiela 18:4 indro ahy ny fanahy rehetra toy ny fanahy ny ray dia toy izany koa ny fanahy ny zanany samy ahy daholo ireny. Ny fanahy izay manota no ho faty. Zany hoe raha misy fanahy manota zany dia ho faty io fanahy io. Ka fahotana ny natezitra n'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely, ny fahotan'ireo zanak'Israely nanompo Andriamanitra tsy izy, niantso Andriamanitra hafa. Tany dia fatezerana, potika, fampitehana. Rehefa tsy teo potika ianao fa andro farany zao, elamy Andriamanitra tsy izy. Iverenina amin'ilay Andriamanitra Abrahama antsoiny anarana hoe Iahava. Iverenina amin'ny Andriamanitra ny Mose ilay antsoiny anarana hoe Iahava. Fa raha ihany ny Andriamanitra izy mianakary. Tena fitiavana izany teneniko izany. Fitiavana ny te-hamonjy anao satria maninona? Efa mandeha any ny loza hamelanareo olombelona. Efa misy eo ambony lohanareo, efa misy eo ambanin'ny taninareo, efa misy eo akaikin'ny tongotronareo. Efa mandeha ny daholo ny loza. Teny amin'ny rivotra efa misy. Feno loza amin'ity taninareo ity amin'izao ry tenenako izao. Ny fikapoana eny aminao sisa ny andrasanao. Rehefa tsy hitodika ianao dia hamely ireo. Dia mbola misy ny fotoana maizany fiaina. Fa fitiavana izany ataon'ny Elia zany. Tena fitiavana izany. Mbola misitona anao foana hoe mba miverena fa ampy izay. Nanome porofo izany. Nomeko mihitsy hoe ity daholo ny fôtin'ilay izy. Tatony navoanareo. Mbola jerevantsika daholo izany rehetrarehetra izany hoe menono ny tenin'ny mpaminany Israely ihany. Zao hoe jerevantsika hoe tena nipotehiny dada Iava amin'izay hatrany amin'ilay tempoliny. Raha vakitsika ny bokin'ny Jeremia fimy izy 52 amin'izy. Jeremia 52:11 angambany izy hoe potehiny dada Iava mihitsy ny tempoly tao Jerosalema. Hoe Jeremia 52 angambany izy indray zao. Teo amin'ny andininy hoe vakitsika manomboka amin'ny andininy fafiry. 52:7 ka hatrany amin'ny Jefia France 7, 8, 9, 10, 11 angambany izy. 10.
Ovakitsika andidiantsika eo ny afaran'izy zay. Ary nisy voabanga ny tanàna dia nandositra alina ary ny miaramila rehetra ka niala tao an-tanàna tamin'ny lalana mankany amin'ny vavahady tany elanelan'ny mandaroa izay eo anilan'ny sahany mpanjaka, fa ny kaldianina no manodidina ny tanàna ka nandeha tamin'ny lalana mankeny amin'ny tany ay. Ary ny miaramila ny kaldianina nenjika ny mpanjaka ka natratra ny Zedeka teny amin'ny tany ay, ary Jeriko dia niparika nandao azy ny miaramila ny rehetra. Ary voasambotra ny mpanjaka ka nentina niakatra ho an'ny Babilôna, ho any amin'ny mpanjaka ny Babilôna tao Ribla any amin'ny tany Amata, ka dia notsaraina tao izy. Ary ny mpanjaka ny Babilôna namono ny zanakalany Zedeka teo masondrainy, ary ny mpanapaka anjodrina koa dia nivonoany tao Ribla. Ary nompitsiry ny mason'ny Zedeka dia nafatotry ny mpanjaka tamin'ny gadra varany izy sy ny maro samihafa. Io zany hoe nivonoany zareo. Esa moa le hoe amin'ny 720 roa-20 no toizatsika. Ary tamin'ny andro 10 tamin'ny volana 15 tamin'ny taona 720 nanjakany Nebokadnezara mpanjaka ny Babilôna, dia tonga tany Jerosalema Nebosaradana lehibe ny mpiambina mpanompo ny mpanjaka ny Babilôna 720, ka nandoro ny tranony Ava sy ny tranony mpanjaka mba amin'ny trano rehetra tany Jerosalema, dia ny trano lehibe rehetra dia nodorany tamin'ny hafa avokoa. Zay satria dada Iava mihitsy naniraka anazy hoe nadoro. Rehefa tehitra zany hoe dada Iava io dia tonga amin'izany sary zany, ary miomana ny dikan'izay. Io ny proof fa nitapahany mihitsy ny fifandraisana tamin'ny zanak'Israely. Naseny doriny Nebokadnezara mpanjaka mihitsy izy. Zay le rikatra amin'ny Jeremia 5:20. Noinge vitsarivatsika izy teny zay. Jeremia 5:20 hoendry Nebokadnezara mpanompo. Manompo amin'ny andininy 9. Koa izao no lazainy Iava tompony maro noho ny tsy hinonareo ny teniko ry Israelianina, satria Israelianina io resany io, dia indro ampanalaiko ny firenena rehetra any avaratra sy Nebokadnezara mpanjakany Babilôna mpanompoko. Azay ny fampanompony mihitsy nefa zata sady olona mpanompo sampy io ny tena biby be mihitsy. Hoy Iava, ary hoentiko amely an'ity tany ity izy sy ny mponeto mba amin'ireto firenena manodidina rehetrareto, ka arigako tokoa ireo ka ataoko figagana sy zavatra mampisitrisitra sady rava mandrakizay. Ary dia tsahatra eo ny feo mifaly sy ny feo miravoravo sy ny maro samihafa zany. Eo zany hoe nasainy dada Iava nobataina avy any mihitsy Nebokadnezara hoe asio io, dia poteo ireo Israelianina reo, dia poteny Israelianina tokoa ary potehonareo Babilônianina io Israelianina io. Dia tonga tokoa izy moa i Nebokadnezara mpanjaka dia nanapotika ny tanànan'ny Israelianina, dia nidoro rehetra any amin'ny tranony Iava mihitsy nidorany. Navelany dada Iava nidorana amin'izay hoe doro io fa tsy araka amin'ireo intsony. Zay zany rehefa tehitra io dada Iava io. Ianao ve tsy tonga saina amin'izany hoe ianao efa fantatra na fa Iava ary ianao efa mpanota, mpanao ratsy. Ny ataon'ny Elia tsy misy olona manao ratsy intsony miaraka amin'ny Elia zany, fa olona parfait. Ary efa manarivony zany olona parfait zany zay miaraka amin'ny Elia, amanarivony. Ary efa be deaibe nefa maniry teo tonga amin'izany. Zany ny hetsokoana hoe ianao hoe mbola te hiady amin'ny Andriamanitra Abrahama ihany, mbola te hiantsy ady aminy nefa voapolofo aminao fa tsy izy anie io ohatsonao io. Andriamanitra tsy izy anie io ohatsonao io. Mbola tsy tonga saina ihany ve ianao? Anjaranao mieritreritra, fais ton choix. Na ianao hiady amin'ny Andriamanitra Abrahama io dia tsy izy ihany no ataonao ary. Na ianao tonga saina dia hiverina, dia verena miaraka amin'ny Elia. Andao hiaraka amin'ny Elia amin'izay ianao. Elia ilay nendrasan'ny Israely. Fa zany Elia zany mpanala olona amin'ny fahotana, mitondra olona ho tsy mpanota intsony ary mitondra olona ho lasa parfait tahaka ny Elia parfait. Atsony ianao hitotika rehefa any amin'ny dada Maria Iava, Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Mose. Reo zany le teny nomeko anao reo hoe
tanteraka ny teny fa rehefa tesy dada iava tena nyteny ny fiarahana aminy ary teo a nararotina amin'izay satria efa tsy misy tsony ny tempolo dia tsy afaka miantso an'le anarana tsony lozika be zany ko tao amin'ny tempolo ny etsonan'io anaran'io a dia lozika ny tsy fahalalana anazy lozika ny tsy fahalalana anazy dia novain'ny olona amin'izay le izy a satria io tantara io tany amin'ny taona moins 500 tany hoany io tantarany natongavany Nebokadnezara io tao moins 590 teo dia nanomboka ny déportation ny zanak'Israely zany hoe natao sesitany esclave dia nitohiny nandeha tao amin'ny zareo medianina persianina niditra ilay koa reny niditra ny grika niditra ny romanina ary taty aorindrinan'ny romanina niditra ny arabo ary teo na tonga ny famoronana n'le anarana ihany koa satria hoe rava le anarana dia namorona koa ny arabo namorona ny anarany hoe iala izy tahaka ny katolika romanina namorona hoe Yahvé tahaka ny protestanta namorona hoe Jehova samy ara namorona ary niforona dao naran'Andriamanitra be dia be rehetra zay efa tsy haitsika intsony nisy ny amin'ity tany ity samy nanao daholo ny rehetrarehetra zay na tonga nanana profeta ity ilay marina miverena amin'ny marina daholo miverena ao amin'ilay marina daholo fa ampy izay tsy marina nataonareo zay ary lazaiko areo fa tena fitiavana zao a fitiavana ny hamonjy olona hanavitra olona amerina anareo ho any amin'ilay tena nahary tongotra aman-tananareo fa ny mpanota zay voalaza fa mpanota nge dia tena ho faty ho any amin'ny elongena ho any amin'ny l'enfer l'étang du feu ho any amin'ny afo mirehitra mandrakizay fa mbola io Andriamanitra Abrahama io no teny azay hoe ho alefako any ny mpanota izy mihitsy no teny azay tamin'ny alalan'ilay mpamina ny farany hoe Yahoshua no anarany jerevantsika io histoiran'ny mpamina ny farany io ary aza miteny ary izy moa ianao io ho fantatreo ihany ny tantarako faharoa fotsiny teniko fa mamonjy ianao zao tiako atongavana izao soa ho anao zao izy tsy maniro afaka amin'ny fahotana fa jereo izay niaraka taminao na afaka anao tamin'ny fahotana move tsy mbola mangalatsy ihany ianao move tsy mbola miteny ratsy ihany ianao miaraka amin'izay nitomponao hatramin'izay move tsy mbola mijangajanga ihany ianao jangajanga ngenao io manambady be dehibe io jangajanga ngenao c'est de l'adultère fijangajangana zany raha nanamboatra ny olombelona Andriamanitra dia lasy vavy nanamboarana anazy ary ny tantaran'ny Abrahama dia milaza mihitsy fa hiady masaiva ny razamben'ny olombelona vady izy ireo ray ny vadin'ny Adama dia Eva ary ray ny vadin'ny Eva dia Adama ko mahina tsy miverina amin'io nareo raha tena Andriamanitra Abrahama no Andriamanitra nareo a lasy vavy no namorony anazy dia lehilahy ray manambady vehivavy ray ary zay no original zay fa niditra ny fonareo no mahatonga anareo manambady be dehibe io olona maditra zany mpijangajanga zany mpangalatra mpijangajanga ny mpanao ratsy mpijangajanga rehefa novaina le anarana dia efa mpanota zany ary ny mpanota ho vonon'Andriamanitra i Abrahama io Andriamanitra Abrahama io mihitsy ny amono anao tena mitenareo mihitsy nefa fitiavanao azo tsy misangy io Andriamanitra Abrahama io izy no Andriamanitra verina amin'ny daholo zay rehetra miantso anazy iayavano anarana ary tsy manota intsony zay miantso an'io Andriamanitra io tahaka ny Elia tsy zay rehetra efa niaraka tamin'ny Elia satria zay miaraka amin'ny Elia zay na nytoa anarany hoe Elia iayavano ny mpaniraka azy dikany El dia Andriamanitra solo tena ny Andriamanitra ia mandendeny atao hoe Elia raha zavy hoe za manavitra ny rehetra rehetra io izy tontolo zao nge zao avotako zao engane mba isan'ilay klasiny teo vovonjy ianao engane ko nisy ao anatin'ilay klasiny teo afika ianao fa ity ny famonjenanao zao teniko zao maiza ianao mitodika zao anaraka ny Elia anaraka ny dada iayava satria Elia nitondra anao any ho afika ianao rehefa manaiky an'izao famonjena zao jereo ny rehefa miaraka amin'ny Elia fa manarivony iny njaranao mba miditra koa mavonjeko koa ny fanahnao fa ny fanahmpanota ny atao hoe mpanota dia ny olana nanovana eo anaran'Andriamanitra io dia efa mpanota ianao fa mpanota ianao zay ny mpijangajanga mpanota ianao zay manambady be dehibe mpanota ianao zay mpiteny ratsy mpanota ianao zay mpisoloky mpanota ianao zay mpamono olona ianao mpanota ianao zay
Mamosavy olona ianao, manoty ianao zay, manao zay animba olona ianao, mpanoty ianao zay. Andriamanitra mampanoty miaraka amin'io fa mahatonga saina. Fa ny Andriamanitra Abrahama kosa ny tsy tia fahotana, ary mahakala ampanota mihitsy izy vao vakitsika teo. Zay ny fiafarany teliko a mazava tsara aminao, porofoko aminao fa fitiavana zany. Ny Andriamanitra Abrahama zany tsy fisangy zany. Aza misangy an'izany ianao sy anao sahirana. Olombelona ianao ka mipetra tsara, fa tsy fisangy zany Andriamanitra Abrahama zany. Izy tena be fitiavana fa tsy azo rarotina. Ny fampianarana antsika manaraka indray hoe ahoana mihitsy ny tenin'ny Mose indray mikasika ny amin'ny mpaminany. Mpaminany iza ny tokony ho arahana sy hoenona teny. Izay no jerevantsika indray amin'ny manaraka izay. Fa eto antsika dia mahita mihitsy hoe efa tsy mety intsony izy. Tena efa diso be ny Andriamanitra anao. Porofon'izany ianao mpanota io. Porofon'izany ianao tsy mety tanteraka io. Fa ny olona izay miaraka amin'io Andriamanitra io, izay no tonga nazo namonjy ianao, mo tonga tanteraka ianao. Fa io Andriamanitra io mihitsy tsy tia olona maloto, tsy tia olona mpanota. Vao nivakitsika teo izy, hoaringana ianao rehefa mpanota ianao dia hoaringana ianao. Ary rehefa tsy mbola ringana ianao amin'izao dia hoatsipy ianao rehefa maty any amin'ny farimy rehetra avy, any amin'ny feu éternel, mamono ianao tsakijana. Zany ny toerana famonoana amin'ny fanahy. Ireo no misy anga zany, ka izay ny tenin'ny mpaminany farany. Tenin'ny mpaminany farany daholo zany meko anao zany. Yahoshua ilay mpaminany farany. Mpaminany Israelianina, araka ny tenin'ny dada Yahva hoe mpaminany Israelianina no henonao ary ho arahanao. Izay ny amarantsika anazy. Deutéronomia 18:15. Deutéronomia 18:15, mpaminany Israelianina no henonao. Anatin'ny Sefer Torah Jiosy zany. Vakitsika sady amarantsika anazy. Izay no jerevantsika indray manaraka hoe raha ny lalàna zany dia tsy maintsy atao amin'ny Israeliana eto ihany ny azo rana ny teny. Zareo Israeliana ihany tsy maintsy henona teny fa ny ankoatra izay dia tsy mahazo. Deutéronomia 18:15, eo avarantsika ara ny teny ho voninahitra dada Yahva sy Joshua. Mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny rahalanao tahaka ahy. Zany hoe mitovy aminao izy Mose, ka izaho taranaka Israelianina. Israelianina ohatra anaty dikan'izay. Hitarika an'izareo dia zareo any anefitra amin'ny fotoana io. Izao no hatsanga ny avahan'Andriamanitra ho anao, ary izy no henonareo. Zay io mpaminany Israeliana io ihany zany no azo henona zany. Fa raha vao tsy Israelianina dia tsy azo henona. Refeso indray ny mpaminany miresaka aminareo. Iza ny mpaminany miresaka aminareo? Dia samy mandrefy ny azy tsika. Ianà zao dia tena mpaminany Israelianina mihitsy ny no arahako hatramin'ny farany. Araka ny tenin'io Andriamanitra Abrahama io. Zay no hoe tenin'ny Andriamanitra Abrahama Yahva, ary Andriamanitra Mose Yahva. Mpaminany Israelianina. Izay no jerevantsika sy ny tohin'izay satria famonjena mandrapahatonga antsika any amin'ilay mpaminany farany izay atao hoe Yahoshua no anarany. Fa zany ny tena mpamonjy zany, mpanavitra zany. Iraka farany meny dada Yahva ho amin'ny fanavotana ny olona. Dia miraso antsika etra izay nandresy nanaraka ho tahiny Yahoshua ny antsika etra rehetra, ho tahiny dada Yahva. Satria tao amin'izany Yahoshua zany nahazoana ny famonjena. Izay ilay ho hazavaintsika mihitsy izay. Ho ampahafantarina antsika tena nisy mihitsy ny lamina asa-pamonjena. Ary ho jerevantsika hoe nakaiza ty tenin'ny dada Yahva ty, raha monjy ny olona izy, aiza ny teny misy anazy. Efa mazava fa tao Israel. Satria Andriamanitra Abrahama izy dia lasa Andriamanitra Mose. Noho izany ary amin'ny taranak'i Abrahama nakany amin'ny Mose no misy anazy. Satria ireo no nafantatra ny anarana. Ary ny Andriamanitra Mose, rehefa mino amin'ny Mose nareo dia tsy maintsy mino ny Andriamanitra Mose. Ka ny Andriamanitra Mose dia ao anaty Sefer Torah. Ary ny Sefer Torah dia miteny hoe Yahva zany Andriamanitra zany. Fantany napetraka hoe inona zany no tokony atao rehefa resy lahatra. Dia arao foana ny fampianarana. Fatoranao dony ataonao fa zao ny teniko aminao manarany Elia. Hatrany dia andao hiaraka amiko.
hoe za hamonjy ny fanahiko hoe za tsy hamonjy tsy hanarin'ny fanahiko fa hamonjy andaozy hamonjy ny fanahny a miaraka amily adaoly am'izay manerana an'izao tontolo zao onjeo ny fanahnao fa ny fanahy zay manova anarana dia ho faty ozy dada iava araka ny teny ny mpaminany Ezekely mpaminany Israelianina zany ary ny mpanota rehetra tsy mihaino anareo zany ozy dada iava ary izy tsy azonareo terena fa tsy mihaino izy tsy misy an'izany hoe mivavaka dia mifona dia mivavaka dia mifona dia manao ny ataony dia mifona dia manao ny ataony tsisy Andriamanitra ny teny an'izany fa ny mpanota dia ho alefako any amin'ny farihy amin'ny atrafo ny teneny fandringanana fatezerana mirehitra zany ny miandry ny mpanota ohatra anareo io dia nareo mpanota rehetrarehetra amin'ity planeta terre ity mpanota daholo nareo olombelona rehetrarehetra tsy misy afaka nanoray azana vonjeo ny fanahinareo lao naraka ny Elia efa afaka itsika dada malala iava aho nambarako ny teninao ary tamin'ny fitiavana sy ny hery be avy any aminao ny nanam-porofona zay mbola ianao ihany koa ny manam-porofo satria teninao avokoa zao fa tena fitiavana ny teninao nampisinao miariary amin'izay fa tenenao ilay Andriamanitra Abrahama nasianao miariary hatrany amin'ny anaranao ary nasianao miariary natao hitapoko hitam-pirenena fa tsy mahay manota izay miaraka aminao zao Elia ny ranao zao mihitsy ny vavolombelona sy izay rehetra efa nataonao hita maso manaraka azy dada iava malalo sambatra izay tafaraka aminao fa tena voasoratra any amin'ny lanitry ny lanitra ny anarany tena avitra izy ary ho tonga soa any amin'ny lanitry ny lanitra vonjeo izay mandre an'izao teny zao avoto dada iavao fa lo hivavaka izay trano tady ianao vonjeo ny tsirairay avy fa tena fitiavana ianao tonga ny andro tsy maintsy ampahafantarana ny olona marina mba hiverenao any aminao satria mandeha ny fandringanana efa mandeha ny mpandringana dada iavao vonjeo izay mbola azo vonjena avoto izay mbola azo avotana atao maimiaino izay mbola afaka mandre voninahitry no mandrakizay saotra betsaka dada mala iavao minarany ahosoa amen dia mirary esotsika samy tenao soa ho amin'ny fito iza fampianarana manaraka ary ny hatsarany dada mala iaiava angy ho aminareo tsiray avy ho amin'ny manaraka indray vedonatao